No tanterahina omaly kosa tetsy amin'ny Carlton Anosy ny atrikasa mikasika ny profil migratoire na ny toetoetry ny fifindramonina anatiny na ivelany eto amintsika raha ny hevitry ny filohan'ny SPDTS dia afaka mitondra amin'ny fampandrosoana tokoa ny profil migratoire raha toa ka voatantana tsara izany. Raha mikasika ny hoe ny profil migratoire aloha dia tsara manamariketona fa tsika rehetra dia afaka fifindramonina daholo na vavantsika teto Madagasikara. Faharoa manarakaraka an'izay raha voanisika hoe profil migratoire dia mitondra amin'ny resaka fampandrosoana izy raha voatantana tsara. Dikan'izay raha coordonné tsara zany ny ao anatiny ao. Ny zavatra miseho anefa matetika raha ny zavatra miseho tamin'ilay famelabelarana teo dia tsy voatana an-tsoratra kory ary hoe firy ny olona mivoaka, firy ny olona mandeha raha eto Madagasikara fotsiny hoe firy mpiasa trano avy any ambanivohitra maketo ohatra na firy mpifindramonina hiasa amin'ny zone franche ohatra na ohatra hoe firy ny olona voatery mifindramonina vokatry ny phénomène dahalo. Zany zao dia tsy vita capitalisation ilay mila rafitra mipetraka zany ao anatiny ao. Raha ho anay manokana amin'ny resaka hoe fiarovana zolombelona araka ny teny izay niteneniny lehibe amin'ny OIM dia laza fa hoe rehefa tsy voagere tsara migration dia misy fiantraikany amin'ny fivoaran'ny olona tsirairay izay zavatra izay. Dia nenay aloha manokana indrindra ny zavatra tena resana dia fijerena ny zo manokana ireo olona. Dikan'izay dia zao hoe rehefa tsy eo ny migration au coordonné sy voatantana ara-dalàna tsara dia matetika mitarika ny tsy fanazana zolombelona sahalan'ny raisina manokana ao anatiny io any famarinan'ny olona makany amin'ny fanadevozany izay tsy makany ivelany ihany fa na ny eto toerana ihany koa raha hiresaka amin'ireo fitrandrano isan-karazany amin'ny endrika isan-karazany ireny zany tsika zao.